Nananteraka fiainana tamin'ny mpanao gazety kosa omaly Andriamatoa Elize Ratsiraka filohan'ny antoko appel no sady mpikambana vaovao an'ny CST ihany koa ity parlementaire ity moa izay nilaza fa mitsipaka ny fitsabahan'ny SADC ao anatin'ny rarahany Madagasikara. Mitsipaka amin'ny fitsabahan'ny vondrona raisam-pirenena indrindra ny SADC amin'ny rarah Madagasikara Andriamatoa Elize Ratsiraka manoloana amin'ny fangatahany vondrona ity sy ireo candidat 2020 ny tokony hisy candidat telo ny amiral Didier Ratsiraka Ramatoa Laura Valmanana ary Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia nilaza Andriamatoa Elize Ratsiraka fa voahitsaka amin'ny fiandrianam-pirenena. Ny SADC dia manao reto olona telo reto président Didier Rajoelina, président Ratsiraka, vady président Laura Valmanana lalao hoe tsy mahazo milatsaka. Dia ny ambiny tsisy miteny ray na ray tsisy miteny ny ambiny hoe tsy mety mo zavatra ataon'ny SADC io fa manitsakitsaka ny fiandrianam-pirenentsika. Zareo manao fa hoe anampy antsika fotsiny accompagner nefa manao ingérence be mihitsy. Aiza ho aiza ny fierté nationale ambom-pirenena, aiza ho aiza ny souveraineté nationale. Tsy miteny an'izany reo candidat reo na ray aza tsisy allusion fa ny zavatra ataony zareo dia manamafy ny SADC hoe tsy mahazo milatsaka reo. Ny any ampondro zareo any za mino fa misy souveraineté nationale ihany ihany, misy fierté nationale any ihany. Fa ozy président Didier Rajoelina hoe raha ianao ozy mitondra raha ny vatanao ny tombontsoanao manokana alefanao alohan'ny vahoaka, alohan'ny firenena, alohan'ny souveraineté nationale dia tsy lasa zany. Ny zavatra misy amin'reto candidat sisa tavela reto dia mirona amin'ny SADC mba tsy latsahany izy telo ampanginy ny fierté nationale sy ny souveraineté nationale, ampanginy zany nohony le fitiavan-tena satria raha tsy milatsaka ireo telo reo miakatrakatra kokoa ny chanceny. Andriamatoa Elize Ratsiraka dia nanamafy fa tsy azo idivirana ny fanapa-kevitry ny SADC ary tokony hajaina hoy izy amin'ny fahaleovantena fitsarana malagasy. Mikasika amin'ny fotoana anatotosana ny fifidianana dia laza ny tena ny fa miandrandra ny anatotosana ny fifidianana ao anatin'ny fotoana fohy.